Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny logité. Fa ahoana kina tandry mampafotsy an'ireo ohatr'izao satria izaho mampiasa Blossom White. Blossom White, éclaircis votre peau. Tiny tena izy rasoir Supermax. Supermax ny rasoir mora indrindra eto an-tanàna. Ariary dimanjato zay lalovany malama. Sanifère, le meilleur. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Charbon manolotra anao ny logité. Charbon madio, mateza, mora ampiasaina. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. miaraba tompoko ary tonga soa indray tao anatin'ny logité amin'izao takarivany talata fa 14 ny volana mey izao reto ny lohatentsika. Telo mianaka teratany frantsay no hita faty tao an-tranony tao Tomasina ny aliny alatsinainy lasa teo. Efa fotoana maro talohany nahitana ny razana no nahafaty azy ireo raha ny fanadiadiana nataon'ny mpitandro filaminany. Ici fiovana ny série ho an'ireo mpianatra mivoaka ny kilasy faharoa araky ny noty izay navoaka ny ministera ny fampianarana ambony. Nankatoavy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tamin'ny fanapahana izay navoakany ny ariva io ny fanalana ny Fernand Janot tsy ololo ny Madagasikara intsony. Tombanana anjato ny tapitrisa ariary ny famotsim-bola izay everin'ireo mpanao famotorana fa avy amin'ny fandranana andramena antsokosoko nataony Edi Mamnirina. Mitaky ny fiahina ara-tsosialy avy amin'ny mpampiasa azy ireo mpiasa amin'ny orinasa lehibe iray mpanamboatra lalana eto Madagasikara. Ao anatin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa dia miamaro amin'izao fotoana izao ireo olona izay tratry ny aretina Alzheimer. Amin'ny maresaka iraisam-pirenena manao toy vakana ireo trangana fanafiana mpino silamo ao Sri Lanka amin'izao fotoana izao. Ankafaliana tompoko lasy tompoko vavy no hitsidianany tokantrantsika amin'izao ariva izao asaina mpanajana tahaka ny mahazatra ianao anaraka hatramin'ny faran'ny logité. Ny zana-padarana fanatanjahantena no hoarahintsika ao anatin'ny tapany faharoa zao aloha atsika dia anaraka ny la une sy ny actu ny tena kisisa ny andrinirina no miara-manolotra izany aminao. Raha nefa natsidika taminao teo telo mianaka izay mizaka ny zopirenena frantsay no hita faty tao an-trano ny aliny alatsinainy lasa teo. Raha ny fanadiadiana efa fotoana maro talohany nahitana ny razana no nahafaty azy telo mianaka ireto. Fanararaotana aranofo sy famonoana amin'ny fomba feno abibina no nataon'ireo olon-dratsy. Ankoatra izay anefa dia lasa avokoa ny vola sy ny fitaovana sarobidy atao amin'ireto fianakaviana ireto. Rahantsika ny fanadiadiana nataon'ny Rodano Menjanahary. Rampianakaviana manodidina ny 15 taona teratany frantsay sy ny vadiny ary ny zanak'izy ireo vao enitaona monja no hita faty tao amin'ny trano fonena ny Taovohitsara depo 4e Tomasina ny aliny alatsinainy lasa teo. Raha ny fitantarany manodidina efa nanomboka ny zoma lasa teo no niakatra ny fofona membo tao an-tanàna ka nanetra ny ayay manodidina izany. Tamin'ny fomba feno abibina no namonoana azy telo mianaka ireto. Ankoatran'ny famonoana mantsy ny aran'ny herisetra aranofo ilay renim-pianakaviana raha ny fanazavana voray ary ny rangavadiny kosa dia novelesina tamin'ny marito no nahafaty azy.
raha amin'ny tombana savaravina nataon'ireo mpanao fanotorana dia efa herinandro mahery no hieverana ny nahafaty azy telo mianaka ireto. Tsy fantatra ny zavatra nitranga tato, tsy fantatra hoe oviana ny trangano ny famonoana fa razana efa maimbo simba no nivantany ny fianakaviana sy ny tompona ndraiky mpanjakana teto, afa-tsy ny hoe tsy hita nalehan'ilay gardien mpiambina tanàna dia entana mikorontana téléphone portable rehetrarehetra tato an-trano tsy ao ordinateur portable armoire mikorontana. Anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny anivon'ny polisy pirenena izay misahana ny raharaha ankehitriny ka roina hatramin'izao ny mpiambina ny tanàna sy ireo mpanao trano miasa ato amin'ireto fianakaviana ireto raha ny fanazavana hatrany. Tsy raha antsika eto hatrany ny tohiny izay vaovao izay fa misehatra ny fampianarana miditra tsikelikely amin'ny fanavaozana ny fandaharam-pibeazana ny eny anivon'ny lycée amin'izao fotoana izao. Raha araky ny naoty izay nivoaka dia isy ny fiovana ny sery ho an'ireo mpianatra mivoaka ny klasy faharoa mbola isy anefa ny andrana ho atao mahakasika ny isafidianan'izy ireo ny sokajy hoarahiny ao amin'ny klasy voalohany raha ny fanazavana izay voaray hatrany samy manana ny heviny mikasika izay kosa androany ireo mpampianatra sy mpianatra izay sendra ny mpiardina Razafindramanana sy Kasa mbola manana. 20% ny mpianatra eny amin'ny lycée ao amin'ny klasy faharoa hatreto no misafidy ny anao série A raha nanao fampitahana tamin'ireo lycée roa teto Andrenivohitra izahay. Ny ankabeazan'izy ireo anefa avy eo mirona manao ny série A2 ity farany izay mitovy amin'ny A1 ihany saingy mampitombo kokoa ny coefficient ny matematika ho an'ireo nisafidy izany. Ça zao afidy nanao série A2 satria les séries scientifiques zany ohatrany hoe mandany rondoa be no le série littéraire dia rehefa lehibe koa dia mieritreritra ny anao journaliste dia le série A zany fatako metimety aminy kokoa satria A2 metimety amina kokoa ny série iny. Tsy tena miditra be fa le entre deux ny tena tiako. Série D dia ny antony safidianako série D satria le izy efa matière scientifique matière efa tiako sady efa haiko. Raha araky ny noty navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena dia isy fiovana ny série ho an'ireo mpianatra mivoaka ny klasy faharoa raha toka ny série A1 sy A2 sy C ary D teo aloha no sokajy afaka misafidiana ireo mpianatra dia lasa telo izany ankehitriny. Ankoatra ny série littéraire sy scientifique dia isy ihany koa ny série organisation société économique na ny OSE. Ny série littéraire izay namondronana ireo mpianatra havanana amin'ny taranja malagasy, frantsay ary anglisy. Ny fahafehezana ny mathématique, chimie ary ny SVT kosa no takiny ny série scientifique ary ny OSE izay natokana ho an'ireo mahafeny science économie sociale ary ny tantara sy géographie. Araka izany dia ho foana ny série A2 satria hitambatra ny série L izany. Le bakatsika zany dia baka A2 ny tena izy ny asetritsika tsy ampy technicienne rariny loatra zany raha ohatra ka hoe misy le série A2 nefa raha voafoana zany le série A2 ka tsy mahay mandanja lanitsika dia vao maika tena tsy misy technicien tsika fa littéraire daholo ny eto. Matotsika manao an'izay hevitra izay dia ampandrosoana ny tanorazana zany. Ireo zavareo programme ireo zany tokony mba ezahana hoe akaiky ny vahoaka mahita ny hoe ahoana ny anatsarana ny sosialim-bahoaka zany. Tena miditra tokony misy sur terrain mihitsy le zany fa tsy vitan'ny théorie any ampianarana fotsiny zany. Miditra amin'izay OSE no zava-baovao mety mahaliana ihany. Ezanao tsaratsara koa zany fa le teo taloha mantsy nisy le série L mizara anankiroa A1 A2 ohatra ny hita ihany le lesoka tsy hita zay maha hoe littéraire ny ankizy indraindray fa raha mijery an'le A1 manokana anao dia mba hitahitanao ihany fa rehefa A2 le izy dia za aloha mesy mahatoky fa io ataontsika hoe série vaovao io OSE io mety ana tsara zavatra io.
efa nivonona amin'ny fampiarana izany ireo lycée eto Antananarivo raha ny filazany androany efa miroso tsikelikely amin'ny fampahafantarana ireo mpianatra izany izy ireo. Zahay isan-taona dia mandefa taratasy ary miandry fotsy zay sisany note avoakan'ny ministera hoe tena confirme hoe tena ahoana marina ny fandehany dia alefanay zay taratasy zay mba hanana safidy aloha ny ankizy fa nazanona zany safidiny ankizy io fa ny mpampianatra ihany any amin'ny conseil de classe no manapaka tanteraka hoe zao no mamety anty ankizy ity. Isam-panjakana miisa 12 no natao andrana manerana nosy raha ny filazany tompon'andraikitra. Vinavinaina hanomboka amin'ny taom-pianarana manaraka eo ny fanatanterahana izany. Melo izany anefa dia isy fiofanana omena ireo mpampianatra voafidy amin'ny volana jona izao ary izy ireo indray avy no hanome fiofanana ireo mpampianatra namany. Fa mafaly ho an'ny mpianatra hatrany niakatra ray giga octet ny débit ny connexion mampiasain'ny mpianatra eny amin'ny université eto Madagasikara. Everina hitondra fanatsarana amin'ny rafitra LMD sy ny fampianarana izany raha ny fanazavana satria hiatsara ny connexion ampiasaina. Vita androany ny fifanarana teo amin'ny Telmas sy ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ary nanao andrana ihany koa androany ireo tompon'andraikitra Tiardina Razafindramanana sy Kasambolamanana no mitondra ny antsipriana izay vaovao izay. Manomboka rafitra LMD dia ny tompony asa fikarohana ho an'ireo mpianatra. Ny 300 isan-jato ny lesona omena ao am-pianarana ary ny ambin'izay no fenomen'ny mpianatra. Tsy maintsy mamena araka izany izy ireo. Isan'ny vahaolana hanampy ireo mpianatra natanterahina izany ohatra ny fampiasana internet mba hitondrana fanatsarana ny asa fikarohana sy tsy handany ora azy ireo araka izany dia ampiakarina 1 gigaoctet ny DB ny connexion ampiasainy any amin'ny université enina sy institut sasany eto Madagasikara. Afaka misitraka maimaim-pony izany ireo mpianatra sy mpampianatra rehetra eny anivon'ny université. Ity no dingana anankiray lehibe ahafahantsika manatsara ny kalitao fampianarana satria ny mpianatra zany zao dia afaka isitraka an'izany ataoko hoe internet izany amin'izay hitadiavana azy ary manantena zany fa ny mpianatra hampiasan'io amin'izay tokony hitadiavana azy dia amin'ny fampianarana tahak'izay koa zany ny mpampianatra. Tafiditra anatin'ny tetikasa ny Telma mba ahafahan'ny malagasy misitraka internet mifametrahana ny réseau irenala. Efa ny taona 2012 no tafatsangana teto Madagasikara izany ary nahafahan'ireo mpianatra eny amin'ny université mampiasa connexion. Ce que l'on voulait montrer qu'on n'a aucune aujourd'hui. Ampiseho izahay amin'izao fotoana izao fa tsy misy sakana tsy ahafahana manao izany. Manana ny fahafahana rehetra manatanteraka izany ny Telma. Ireo mpianatra ireo no hitondra ny firenena rampitso ary mila omena fahafaham-po izy ireo mba ahafahany manatratra ny tanjona. Eto izahay hanampy azy ireo amin'ny alalan'ny dedikasanay. On peut le faire. C'est immédiatement disponible. Natao androany ny andrana ho an'ny université teto Madagasikara. Efa afaka misitraka izany izy ireo manomboka rampitso. Nanambara ny tompon'andraikitra fa efa ao anatin'ny fandarana asa ihany koa ny ampiditra connexion amin'ny lycée sy ny CEG eto Madagasikara. Araka dokam-barotra isika aorin'izay dia ho azy eo ihany koa ny vaovao ara-tsosialy ny politika ary ny momba ny fahasalamana ihany koa. Mitoy ny logité ary miditra amin'ireo vaovao efa natsidika tamin'ny tosika tahaka ny hoe ny voakandroany sy ny fanapahan-kevitry ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mikasika ny fangatahan'ny filohan'ny antemirandolona ny fanonganana l'olona iray izay nambara ho nisintaka tamin'ny vondrona politika izay nahalany azy. Nankatoavy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tamin'ny fanapahana laharana 13 tsipika HCC bara AR androany 17 Mei ny fangatahany filohan'ny antenimiran-dolona Rivo Rakotovao. Nankatoavina tamin'ity fanapahana ity ny fanalana ny Fernand Janot tsy olo-olo ny Madagasikara intsony ka nasola ny mahaliny izay lisitra faharoany tao amin'ny antokotima izay nahalany azy olo-olona avy any Mahajanga. Ny fivadibadiana vondrona politika izay
marara ny lalam-panorenana ao amin'ny andininy faharoa amby fitopolo andalana voalohany sy faharoa no antony izao fanesorana azy tsy oloolona intsony izao raha tsy ahevina dia lany oloolona tamin'ny anarany antokotinina i Fernand Janot saingy nivadika ao amin'ny IRD na vovonana isika miaraka amin'ny Andry Rajoelina rehefa nirotsaka vidiana ho solombavam-bahoaka ao amin'ny distrikta Ambatoboeny ny alatsinainy 17 May ho avy izao. Fa amin'izay sehatra ny politika ho andeha araka ny akon'ny fampielezan-kevitra isika nanome toky ny vahoaka ny Atsimondranomantsy ny kandida Andoratsimba fa hiasa ho azy ireo. Tonga marobe araka izany ireo vahoaka ny alady lasa teo tao amin'ny kianja maitso ny Bevalala ireo vahoaka izay resy lahatra fa tsy hialy amin'ny candidat numéro 1 dia Andoratsimba ny 17 May ho avy izao raha antsika ny fanadihadiana tokavaritra. Tsy kisendrasendra fa voahomana tsara ary tena matipaika ny firotsahana solombavam-bahoaka ny candidat tsy miankina eto Antananarivo Atsimondrano Andoratsimba numéro 1 natotry ny fikambanana aina amin'iray fampandrosoana rehefa natsapa ny fahorian'ny vahoaka sy ireo mpiara-monina aty amin'ny distrikany izy. Andoratsimba radio no nanorina io fikambanana mpanao asa soa io efa ntaona maro. Tsy fotoanan'ny politika maloto sy famitam-bahoaka amin'ny loko politika tsy hitondra ho an'ny fampandrosoana intsony izao. Efa ilay politisianina mpivadibadika palitao sy mpanao ronono an-tavy ireo vahoaka na Atsimondrano marobe fa resy lahatra fa i Andoratsimba no solombavam-bahoakan'izy ireo. Marobe araka izany ireo olona tonga tetỳ amin'ny kianja maitso ny Bevalala ny alahady lasa teo. Candidat mambahoaka etỳ Atsimondrano mantsy ny numéro 1 Andoratsimba. Mijery akaiky izay ahafahany mitondra fampandrosoana haingana sy maharitra ny Atsimondrano i Andoratsimba numéro 1 raha ny fanambarany teny amin'ny kianjany Bevalala ny alahady lasa teo. Mahafantatra ny marary ny vahoaka ny Atsimondrano izy ary anao ny farahiriny hitondra izay etaeta amin'ny faratapony fahefana mpanatanteraka. Nanome toky azy ireo raha teo ny candidat numéro 1 Andoratsimba tetỳ Atsimondrano ny alahady lasa teo. Misy ny fitoam-pivavahana fitsofandrano ny candidat numéro 1 sy ireo mpiray-lisitra aminy teny amin'ny kianjany Bevalala ny alahady lasa teo. Misesy akiady kosa ny fitetezan'ireo commune 4 sy Fokotany 400. Famora ao anatin'izay akon'ny fampielezan-kevitra izay hatrany tanora vonina hiantsoroka ny adidy masina ho an'ny firenena hitana avana miarantsoa ary mirotsaka vidinina ho solombavam-bahoaka ny anivon'ny boriboritany fahaenina ny tenany rahantsika tahaka izao ny akon'ny fampielezan-kevitra izay ataony. Fidiotany eto amin'ny boriboritany fahaenina mitondra larana fahadimy. Nanantanteraka fidinany fotony teto amin'ny Fokotany avaran-tanety antsimo ny candidat ho solombavam-bahoaka tany avana miarantsoa ao amin'ny boriboritany fahaenina izay mitondra ny larana fahadimy. Tsy mijery fotsiny ihany izy fa ny aino ary nampanantena vahaolana sy hitondra fanampiana ho an'izy ireo mba ho ialana amin'izany. Mandatanareo fidy numéro 5 fa hitondra vanivany io raha izay efa nanaraka anasa amin'izay no vonina ny ambazavatra manafadinaana sasoa ary mbola ho toisako izay ny antony. Tomeko anareo za tsy mivadika amin'izay natao izany mba hahitany sy hatsapany ny fiainan'ny mponina izay tena sairana tokoa. Eto amin'ny fazavatra mijery no avy ny tanàna manapaka anareo fa hidiny
Fidiotany eto amin'ny boribory-tany fahenina mitondra larana fahadimy. Izay mikasika an'iny anterinatrany ny fisokafan'ny fahitalavitra amin'ny fandefasan'ny candidat tsirairay ny akon'ny fampelezan-kevitra izay ataon'izy ireo aza misalasala mifandray amin'ny amintsika eto amin'ny Jumina sy ny logité. Fa ny toyan'ny vaovao kosa dia ny mikasika ny ady amin'ny kolokolo nafana namboraka ireo fandikan-dalàna nataon'ny Edy Mahamirina izay mpandraraha amin'ny Andramena ny famotorana izay natao ary tombana nanjato tapitrisy ariary ny famonjim-bola izay everin'ireo mpanao famotorana fa avy amin'ny fanondranana Andramena Antsokosoko izay mahavoaroroy azy. Miara voaroroy amin'ny Edy Mahamirina moa ny olona miisa roa ary efa hatramin'ny taona 2024 no naray fitarenana mikasika kolokolo trafikina Andramena sy fampitsim-bola izay nahavoaroroy ny Edy Mahamirina ny Bianco hoy ny tompon'andraikitra iray mahafantatra tsara ny raharaha fandikan-dalàna mifandray tanteraka amin'ny kolokolo ny fampitsim-bola fantatra moa amin'izao fotoana izao fa efa eny amin'ny sampan'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny kolokolo na ny paka ny raharaha. Fa eo amin'izay sehatry ny ady amin'ny kolokolo izay hatrany mifantoka tokoa amin'ny fanampina ny ministera ny fitsarana amin'ny fiatrehana ny ady amin'ny kolokolo sy ny famerenana ny hasan'ny fitsarana ny famonezan-tanana omen'ireo mpiara-manantoka arabola sy ara-teknika. Tetika fa manaraka mbola andresena lahatra azy ireo ao anatin'izany ny fangatahana fitaovana any Ramaso akaiky ny trangana kolokolo eo amin'ny asa mpitsarana amin'ny akapeny eo ihany koa nefa ny fandresen-dahatra amin'ny fanomezan-tanana ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fananganana sy fanavaozana fotodrafitrasa rindra tahiry sy Dolphe Rakotiniana no mitatitra ny vaovao amintsika. Saika mifarina amin'ny titanty amin'ny akabe ny fifanarana amin'ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy arabola isany sitraka ireo fanomezan-tanana avy any ivelan'ireo ministeran'ny fitsarana ny sehatry ny kolokolo ny tena nahitana fanohanana raha ny tatitry ministera akoatra ny fampitaovana tamin'ny fanangana fitsarana manokana misahana ny kolokolo ohatra dia nanambetsaka tamin'ny fanofan'ireo tompon'andraikitra mandrafitra izany ireo mpiara-miasa vahiny ireo ny toy ny fandresen-dahatra ho an'ny taom-pikatrohana manaraka. Raha ny resaka kolokolotsika dia misy pitsopitsony madinidinika maro tokony fantatra ao anatin'ny lalàna mahakasika ny kolokolo dia izay lalàna izay nefa mila voafeny ireo mpitsara rehetrarehetra izay miasa eny anivony fitsarana manokana misahana ny ady amin'ny kolokolo. Sehatra iray amerenana amin'ny laon'ny tany-tan-dalàna manaja an'izony olom-pirenena tsirairay ihany koa nefa ny fanampiana isa sy fanatevenana ireo fotodrafitrasa eto amintsika. Kovanindrindra ao anatin'izany ny fantarana sy fanarenana ireo fonja manerana nosy saingy mbola mipetraka olana ny tsy fahafan'ireo mpiara-miombonantoka ireo mandranjara amin'izay fanatevenana fotodrafitrasa izay. Isintona ireo partenaire technique et financier mba andeha hitodika any amin'izay financement ny infrastructure zay zany no objectif ny ministère ny fitsarana amin'izao fiainana izao. Androany no niroso tamin'ny fanaovana tombana sy fanolorandreo vinavina tetika sa manaraka ilaina ny fanampiana avy amin'ireo mpiara-miasa amin'ny ara-teknika sy arabola ny ministera ny fitsarana. Sehatry ny asa indray mitaky ny fiahina ara-tsosialy avy amin'ny mpampiasa azy ireo ny mpiasa ao amina orinasa mpanao asa vaventy eto Madagasikara. Kely hoy izy ireo ny karama ka izay no antony mampitaraina azy ireo fenoanina ariatsa sy aina rahaona no mitondra ny vaovao. Atsapy ireto mpiasa mpanao lalàna eny an-dranotapahana Ambohidratrimo ireto fa voaitsakitsaka an'izony izy ireo. Velotaraina amin'ny tsy fiahinany ara-tsosialy avy amin'ny orinasa iasany eny fa na dia ny fiahina ara-pahasalamana fotsiny ihany aza araka ny fanazavana nomen'izy ireo. Efa 2015 nisokafan'ity orinasa projet ny lopirenena dia hatramin'izao nefa izay mpiasa na marary miantena dia mba mangataka nefa izay hoe mba izay hetahitana izay amin'ny resaka hoe hosti nakinapy izay zany tena ilain'ny mpiasa zany. Le fisongataka raha mangatana indray zany zareo miteny hoe zakanareo le asa dia mijanona amin'ny 5,000 le karama, tsy zakanareo le asa dia afaka mandeha ivelany. Fa reto manevra namakirety nandritran'izay 4 taona na 5 taona niarana itato izay 5,000 foana 9,000.
ankoatra izay misy antanatohatra ao amin'ny orinasa raha ny fanazavana kanefa nampitoviana avokoa ny karama raisin'izy ireo. Orinasa sino iray misana ny fanamboaran-dalana mampitohana Ambohitrimanjaka sy Ambohidratrimo no iasan'ny reto mpiasa ireto. Mbola tsy nanambara inona mahakasika ity raharaha ity ny avy amin'ny orinasa. Etsy ankilany kosa dia manamafy ny fipetra tokony ho raisin'ny orinasa sino mipetraka sy miorina eto ny fanjakana sino tamin'ny alalan'ny maso ivony. Mais pour le gouvernement chinois, notre position est très claire. Globalement, amin'ny fanjakana sinoa mazava ny fepetra mahakasika n'ireny orinasa sinoa misy eto Madagasikara reny ankoatra ny fanentanana ny hanajana ny lalàna velona misy eto amin'ny fanjakana malagasy dia entanina ihany koa izy ireny handrehan-tana n'ireo andraikitra ara-tsosialy tandrify azy de remplir la responsabilité sociale. Andrasana noho izany toy ny raharaha omaly ireto mpiasa ireto no nampiato ny asany mba ho fitakinany zony efa miverina noho ny asa mandrarany avokoa izy ireo androany. Fa samy mampahafantatra ny vokatry ny asa atao anatin'ny izato andro voalohany avokoa ny ankabeazan'ireo ministera amin'izao fotoana izao. Ho an'ny ministera ny fampifananana asa ary ny asa mpanjakana misy ireo viana izay napetraka anatsarana ny tontolon'ny asa eto Madagasikara izay mbola manano sarotra tokoa moa ny fanatanterahana izany. Nisongadina ny didy fampisondrota karama sy ny laminasa vaovao ampiroboroboana ny fandrakofana ara-tsosialy. Vaovao tateriny Jasy Alinjarafeno sy misy Arazafijatovy. Manakaiky ny fanendrena Praiministra vaovao izay tombanana ao aorian'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Samy manao tombanizaka avokoa ireo departemanta ministerialy ampisehoana ny asa vitan'izy ireo tao anatin'izay volana vitsivitsy nijoroa ny governemanta izay. Nampahafantatra izany ny ministeran'ny asa ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana androany. Ezaka efa natao iny ministra ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny fandraisana mpiasa-mpanjakana sy eo amin'ny tontolo ny asa rehetra. Nanamarika ny 3 volana voalohany ny asan'ity ministera ity ihany koa ny baiko ampisondrotana ny karama eto Madagasikara ho 2 hetsy ariary ny ambany indrindra. Efa namoaka didim-panjakana ho fampiarana izany ny ministera na dia mbola sehatra asa maro eto Madagasikara aza no tsy afaka mampiatra izany. Mitondra fanazavana ny ministra. Karama farany ambany ho 2 hetsy ariary ny tapana dia dikan'izany izay karama teo ambaniny izay zany no asondrotra mba ho 2 hetsy ariary ny farany kely indrindra amin'ny karama. Fa ny mihoatran'izay dia miankina amin'ny fifanarahana eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa ary miankina amin'ny tanjaka izay tanjaka ekonomika izay ananan'ilay toeram-piasana no ahafahany mijery mikasika an'ireo karama izay eo ambonin'izay. Tsy afa-misaraka amin'ny tontolon'ny asa ny fiahiana ara-tsosialy. Asa goavana mbola andrasany maro amin'ity ministera ity ny fampiroboroboana izany. Misy arak'izany laminasa vaovao napetraka. Tsy mba itsy ho voadinika ao anatin'ny task force daholo mikasika an'izany satria izy io moa misy fepetra ara-teknika kely hoe misy isana cotisation izay enjehana zany ahafahan'ny olona misitraka ohatra hoe ny fisotrondronono fa tsy hoe ohatra hoe nandoa intelo izy ohatra na inefatra tamin'ny fotoanany asany dia tonga dia isitraka an'ilay izy fa misy fepetra ara-teknika izay moa hodininy ao amin'ny knapsa sy ilay amin'ny task force. Tsara ho fantatra fa manodidina ny valo polisy anjaton'ny malagasy miasa dia ao anatin'ny sehatra tsy manara-dalàna avokoa. Antotanisa izay navoaka ny tranokalatsirasira réunionnette tamin'ny farany volana janoary teo. Ahina hitomby io tarehimarika io raha tsy misy tetikasa vaovao amin'ny fampananana asa. Fa tsy mbola voarainy avy eo anivo ny ministeran'ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana ihany koa ny vaovao mahakasika ny fampidinana ireo vehivavy malagasy miisa 9 ao Moroni. Mitondra fanazavana kosa ny ministra androany fa tsy ara-dalàna tanteraka ny fandranana mpiasa makany ivelany antony nandrarana izany ny fitarainany sasany tamin'ireo mpiasa malagasy tany Koweït sy Arabia Saoudite noho ny herisetra izay iainan'izy ireo. Angom-baovao mbola hoentiny Jasy Alinjarafeno sy misy Arazafijatovy atraby. Tsy mbola nahazona fanafim-baovao hatreto mahakasika amin'ny fampidina ireo vehivavy malagasy ao Moroni renivohitra Komoro. Raha mifantatra fotsiny dia misy 9 izy ireo saika andeha atsokosoka any Koweït. Ny mpiasa amin'ny fahaditserana matao Moroni no natsikaritra azy ireo ka nampandriny ny tompona andraikitra taty Madagasikara.
efa fampirarata amin'ny tompona andraikitra tany atoerana ny ministera ny rahambahiny malagasy mba hampodinina azy valo amin'ny rahavavy. Nitondra fanazavana ny ministra ny asa sy mifampananana asa ary ny asa-panjakana malagasy fa mbola voarara ny fandefasana olona hiasa any ampitan-dranomasina amin'izao fotoana. Ny mikasika ny fampandehanana olona miasa any ivelany dia efa erahantsika mahafantatra foana fa miantona hatramin'izao izy io ary mbola tsy misy karaha nisy nanao izany dia amina zavatra tsy mazava zany ny nanaovan'izay fa ny fanadiadiana kosa mikasika an'ireo agence de placement zay manao izany dia manao izany ny ministera ny any amin'ny police nationale koa misy koa mo manana andraikitra mikasika an'izany dia miara-miasa eo zahay amin'ny fakana ireny vaovao mikasika ny zavatra ohatran'ireny. Raha tsy ahivina anjatony maro ireo vehivavy malagasy naondrana hiasa any Koweït sy Arabia Saoudite araka loharanom-baovao voaray eritaona lasa izay. Betsaka amin'izy ireny no mitaraina fa hiarany herisetra ny antoerana. Efa misy fepetra noraisy ny fitondram-panjakana ny fampidiana azy ireo ary ampahanvitsy ihany no efa nody an-tanindrazana tamin'ity taona ity. Andrasana izay mety ho toy ny fampidiana ireo ambony. Fa mikarakara ny voyage organisé makany Egypte ny agence Caraïl ato ato. I Egypte moa no voasafidy anatanterahana izany fifanojo indrindra amin'ny CAN 2019 ataonao ny toerana io fotoana io satria nomboka ny 20 jona ary tsy farana raha tsy ny 2 jolay fitsidiana ireo tatoerana manatantara ao Egypte no isan'ny tena anamarika izany dia hoarana ato anatin'ity fanadiadiana dokavarotra ity ary ireo tsara ho fantatra mikasika izay voyage organisé makany Egypte izay. Réaliser un voyage en Égypte était un vieux rêve pour vous à l'occasion de la CAN 2019 en Égypte. Caraïl vous présente un voyage organisé le 19 juin au 1er juillet pour seulement 6 500 000 lagiages. Nous vous offrons le billet aller-retour, l'hébergement avec petit déjeuner et dîner. Je veux qu'on s'apprenne. Le transfert et transport. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent. 3 tickets d'entrée au match de l'équipe de Paria de Madagascar. Je pourrais me tatouer notre histoire. Découvrez les meilleurs sites en Égypte, profitez d'un voyage d'exception et passez quelques jours inoubliables grâce à la visite des pyramides des pharaons, de la capitale Le Caire. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. De la malle Gizeh, les halls et marchés de Khalili et bien évidemment le zoo. Je saurais simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Une croisière sur le Nil pour visiter certains monuments caractéristiques de ce pays. La demande du visa est à notre charge. Pour plus d'informations, contactez le 034 43 760 00. Raha hoanao izay misafidy ny ho any Egypte dia efa ireny avokoa ny tolotra izay omena amin'ny izany. Fa resaka momba ny aretina Alzheimer isika. Aretina izay mbola tsy misy fanafana hatreto eto Madagasikara na any ivelany. Ny amin'ny nefa ireo voan'ny Alzheimer eto amintsika ary misy mbola tanora kokoa raha araka ny tato-baovao nataon'ny Andry Lalain'Andriamasy Doda Rahatsarinjato izay nitsidika fikambanana iray mitaiza sy mia ireo olona voan'ny Alzheimer. Mila fanompiana moa ity fikambanana ity noho ny amafy ny fiahinan'ireo marary ireo. Tsy mitsamtombo ireo voan'ny Alzheimer tonga manantona ity tobina fikambanana iray izay miasy manampy ary mitsabo azy ireny ity. Efa hoe fajato latsaka ireo zokolona tonga eto isaky ny talata sy alakamisy. Aretin'ireo zokolona ny Alzheimer izay tsy fantapototra sy tsy misy fanafany hatreto. Tsy misy afantarana izay voany raha teo afa-tsy mifanadinoana izay mialalina hatrany. Efa misy tanora ihany koa nefa voan'ny Alzheimer eto amintsika. Tena hoe zokolona fa tsy zokolona tsony ny voany zao fa efa tena midina le fahavoazana raha taona ny resantsika io satria ny fantatra zao dia 5 taona. Ary zavatra mampalahelo zao raha eto aminay eto dia ny reniny le marary nitondra n'le zanany eto mbela zanany mareo zany hoe efa tsisy taonany tsony le izy raha tena zay no resahany satria le olona terina le zanany aternety io zany dia 20 taona
le reniny a efatra amin'ny 20 taona dia mba ilay fisary ny eritreritra le fahasairanana sy le adi-tsaina sy le fahoriana mahazo an'le havan'le marary. Raha ny fanazavana dia tsy azo tranona fa entina mandamaty ny aretina Alzheimer. Ny fanadiovana, ny fanaovana fanatanjahantena, ny fandanjalanjana ny sakafo, indrindra fa mifadiana ireo zava-mahadomelona ary ny fihezana mampiasa saina no amin'ny fisorohana amin'ity aretina ity. Misedra olona mafy anefa ity fikamanana ity eo amin'ny lafiny rehetra. Manao antsova izy ireo ny mba ahazoany fanampina amin'ny fanaovana asa soa amin'reto marary ny Alzheimer reto. Ny fahaterena aloha le olona tonga mametraka ny havany eto zany sy le mba te hametraka azy mandritra ny fotoana mba maharitratra mba lavalava kokoa fa tsy hoe indroa isan-kerinandro fotsiny. Zay ny tena faniriny nefa ny hatreto moa zay dia na dia eo ara ny hoe manana tany zay 2 hectara manana n'le tetikasa le projet architectural efa vita ny permis de construire efa ny ampelantanan'ny commune fa ny eto manana tsy misy. Mamelay ianao raha mba manao antsoavy ihany fa zao hitanareo zao fahasairana fianakaviana sy ny ray aman-drenitsika ka raha mba misy ny azo atao dia fanorenana ny fitoerana iny tena zava-dehibe dia zava-dehibe ho an'ny fikambanana dia mba hanaovana antsoavo. Nanao io antsoavo io dia tonga nanolotra lela vola evatra tapitrisa ariary ho amin'ny fikamanana masoandro mody androany ny fikamanana omaitso ny tontolo. Nisy ihany koa ny fiaraha-milalao sy fiaraha-misakafo tamin'ireo olona voan'ny Alzheimer ary ny fihezana mijery sy mamantatra ny andavanandrom-piainana izy ireo. Fa olona tsy ho adinoana kosa raha i Parfait Lalanirina mpangahiry-Andriamanitra ny tontolon'ny zavakanto malagasy. Midimandry Malmaray ny Parfait Lalanirina ilay namorona ny kambana ny koa tamin'ny tarika Zopanage sy VHF vavaka hira fiderana miandry ny fahatongavany vady aman-janany kosa ny fandevenana azy. Mitatitra ny vaovao Andriamasy Dodera Tsaranjato. Nodimandry teo amin'ny 20 taonany ho Malmaraina i Parfait Lalanirina izay sanao namorona sy nanamainty molalo ny tarika Zopanage sy ny tarika VHF vavaka hira fiderana. Raha ka fitantarandro olona kaiky azy dia natory alina no tsy ny fotso ny Parfait Lalanirina. Efa nitezana aretina taona maro izy nefa nitarika VHF izay naraisany antso avy tamin'ny tompo noho ny famoronana azy nanome hery azy oatra tamin'io aretina io. Raha tsy efa ny tantara dia ny taona 20 izy namorona ny tarika Zopanage ka sady mpamorona ny mpihira tao. Ny narandra teo no pa ao anatiny anaran'ny tarika hoe Zopanage. Izy izao no mpikambana faefatra tao amin'ny tarika Zopanage no efa nidosany fahafatesana. Rehefa naray antson'Andriamanitra izy dia namorona ny tarika VHF vavaka hira fiderana izay nitory tamin'ny alalan'ireo hira evanjelika niaraka tamin'ireo mpanakanto malaza Toandro Bodo, Francia, Luc Mahery, Sefo sy ny maro hafa. Natereny ny fotoanan'ireo mpanakanto ireo dia niantso ankizy mpihira vaovao mihitsy Lalanirina Parfait. Lahatra Andriamanitra rehefa dia izao navelo mokamboty izao ny tarika noforoniny sy ireo mpiara-mira aminy. Miandry ny fahatongavan'ireo vady aman-jany any andafy ny fandevenan'ny Parfait Lalanirina. Izay eto amin'ny logité sy ny dromina dia mirary fomba feno amin'ny fianakaviana manontolo sy ny tarika Zopanage sy ny tarika VHF. Any ivelany kosa indray ary any Sri Lanka ao anatin'ny korontana sy ny tsy fandriam-pahalemana tanteraka i Sri Lanka amin'izao fotoana izao. Manao toivakana ireo trangana fanafiana mpino silamo no ireo zava-mitranga ao an-toeran'ireo moa dia noferana ny fahazona mivezivezy amin'ny alina ary norarana ihany koa ankoatr'izay ny fampiasana ireo karazana tambazotra tserasera toy ny Facebook isorohana ny fifampiatsiana. Horantsika ny fanatiatiana. Tapaka korotana trano ny teto Sri Lanka taorian'ny ilay fanafiana namoizana ain'olona anjatony tamin'ny fetin'ny Paska lasa teo. Saika nanao toivaka n'ireo fanafiana manerana faritra maro teto an-toerana. Ho Malmaraina andiana lehilahy nanafika toeram-pivarotana tantanana silamo teto Kurunegala no nosamborany mpitandro filaminany. Tonga teto izy ireo sady nirongo sabatra ary nanambana. Manodidina 5 teo ireo olona tazako niala tamina fiarakaretsaka 3 na 4 teo eo. Tsy vitany nanambana fotsiny fa saika amono mihitsy izy ireo. So ihany fa tafatsoaka ka avitra soma tsara ao. Mariko fa mbola ireo andian'olona ireo ihany no nanafika ny toeram-pivarotany ralahago. Hoy ny fijoroana vavolombelona nataony ity mpivarotra ity. Mbola ny alatsinainy teo ihany, lehilahy silamo iray 17 taona no maty teo no eo, vokatry ny herisetra nataony nandiana kristianina taminy.
Ratsaivina ny zavantranga tamin'ny 20 aprily ny aladin'ny Pasika lasa teo dia olona miisa 720 no namony ainy vokatry ny fanafiana ny tranga tamina fiangonana 3 samihafa. Fanafiana izay nambarany fanjakana islamika fa nataon'izy ireo. No ireo zavantranga nifanesy teto Sri Lanka ireo dia noferana ny fahazona mivezivezy amin'ny alina. Norarana ihany koa ny fampiasana ireo karazana tambazotra tserasera toy ny Facebook, isoroana ny fifampiantsiana sy ny fifandrangitana mety ateraka izany noho ny finoana samy manany azy. Sri Lanka izay marina fa saika bodista ny akamaroan'ny mponina eto, 100 no silamo ary 7 kosa ireo kristianina. Fa ao Sudan kosa indray mitoetra ny fihetsiketsehana any an-toerana omaly olona 5 no namony ainy vokatry ny voalasa fa fidirana an-tsehatra ny mpitandro filaminana. Nanao fanambarana kosa nefa ny filan-kevitry ny tafika izay nilaza fa andian'olona tsy fantatra izay mikendry ny aminganana ny fifampiresahana izay mandeha amin'izao fotoana izao mikasika ny famindranany fahefana no nanao izany. Rahantsika ny fanatetena. Orava sa tsy ho fihetsiketsehana manoloana ny foibe toerany tafika Soudaneto Khartoum io, mbola barango tanteraka ny mikasika izany. Ankilany nilaza ireo miaramila fa tsy ampiasa erisetra ary mizotra tsara ihany koa ny fifampiresahana eo amin'ireo solitena ny tafika sy ny sivily. Tetsy andan'izay nefa dia miely ny feo fa nisy andiana miaramila nanaboakabongo mandatsa-dranomaso omaly alatsinainy mba anaparitahana ireo mpitokony. Raha nitatitra vonjy maika dia olona 5 no namony ainy omaly ka ny iray maty teo anoloan'ny foibe toerany tafika mihitsy. Nanao valandresaka avy hatrany teo anivon'ny filan-kevitry ny tafika. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa misy andian'olona tsy fantatra izay mikendry ny amingana ny fifampiresahana mandeha amin'izao fotoana mikasika ny famindrana ny fahefana sy ny fametrahana ny teteza mita. Ankoatra io dia nilaza ihany koa izy ireo fa nisy miaramila iray namony ainy ary miaramila maromaro naratra. Vao maika ny amafiorina ny fihetsiketsehana nataon'ireo mponina teto amin'ny renivohitr'i Soudan androany, indrindra taorian'ny ampangana ny filoha Omar El Béchir izay na tamin'ny asa ny arin-gadra noho ny nanomezany baiko ny amin'ny ireo mpanao fihetsiketsehana nandritry ny etsim-panoherana tamin'ny fotoam-pitondrany. Misy indray araka izany ny fifandonana teo amin'ireo mpitandro filaminana sy ireo mpitokona. Miroso hatrany kosa nefa nidinga ny fifampiresahana. Isan'ny votoatin-dresaka androany ny famaritana ny fotoana ny teteza mita, ny fandrafetana ny filan-kevitra sy ireo rafitra roa vaovao izay ho atsangana. Izay no azo atolotra tao anatin'izay tapany voalohany izay ampasaivina aminao ireo vaovao izay nisongadina telo mianaka no hita faty tao an-tranony ny aliny alatsinainy lasa teo tao Tomasina efa fotoana maro no nahitana ny razana izay nahafaty azy ireo raha ny fanadadiana izay nataon'ireo mpanao famotorana. Izy kosa ny fiovana ny série ho an'ireo mpianatra mivoaka ny kilasy faharoa araka ny naoty navoaka ny ministera ny fampianarana ambony. Eo amin'ny sehatry ny politika anaka atao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tamin'ny fanapahana izay navoaka ny androany ny fanonganana ny Fernand Janot tsy ololony Madagasikara intsony. Ary no fanjerentsika teo fa tombanana anjato ny tapitrisa ariary fa mitsimbola izay heverin'ireo mpanao famotorana fa avy amin'ny fanondranana andramena antsokosoko nataon'ny Edy Marinirina izay voatazona eny tsy afa amin'izao fotoana izao. Ireto kosa indray ireo zanam-pandarana izay miandry anao aorian'ny dokam-barotra ao anatin'ny tapany faharoa amin'ny lojety amin'izao takariva izao. Ibahan-toerana amin'ny Ile Sport anio ny vaovaon'ny taranja baolina kitra. Ny hoianao kosa nanontaniana ireo sendra ny fandraisam-peon'ny lojety androany renivohitry Comore. Fomba fankalazana ny fetin-dreny izay hafakely tany Japon kosa nentina amintsika ao anatin'ny insolite. Dia isy vetivety ary dia mivery eto indray isika avy eo.